Miarabantsika tsirairay avindray ohatra izao zoma maraina fa 8 ny volana febroary izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny fitahiny sy ny fahasoavana hatrany. Alohan'ny hidirantsika ny amofinaina an'io dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindran-danitra tolotra ianao ny dera ny lasa ny atsa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria mbola afaka miaona aminao indray. Misaotra ny amin'ny fitiavanao ary misaotra ihany koa mbola hiantsoana ho anay hoe zanaka malalanao tokoa zahay ka miantso anao izay rainay amin'ity maraina ity. Meteza ianao hiteny manoloana anay sy hanamafy olona anay hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fanamasinana mifandrindra amin'ny fankatoavana. Nalaina amin'ny Raomanina 9:7-7 manao hoe fa efa niely any amin'ny olona rehetra ny lazan'ny fanarahanareo. Ary faly aho noho ny aminareo satria tiako ho endry amin'izay tsara ianareo ary tsy hiaro amin'izay ratsy. Amen. Nasa nandikan'ireo fitakian'ny tompo i Adama sy Eva ary tokony fampitandremana ao antsika mba tsy hanarahantsika ny ohatra ny tsy fankatoavana naseho an'izy ireo ny vokatra mahatsiravo ny fahotana. Izao mivavaka nataon'i Jesosy ho an'ireo mpianany manao hoe mana-masina ny azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Tsy misy fahamasinana tena izy afa-tsy izay amin'ny alalan'ny fankatoavana ny fahamarinana ihany. Ireo izay tian'Andriamanitra amin'ny fony rehetra dia ho tiany didiny ihany koa. Tsy miova ny toetran'Andriamanitra, izy ihany ilay Andriamanitra sarom-piaro izay nanolotra ny lalàna tao Sinay sy nanoratra an'izany tamin'ny ratsan-tanany teo amin'ny vato fisaka. Mety hilaza ireo izay manitsakitsaka ny lalàna masin'Andriamanitra na hoe voamasina hozy izy nefa samy hafa tanteraka ny hoe voamasina sy ny mitonina ho voamasina. Tsy nanova ny lalàn'Andriamanitra ny testamenta vaovao. Mbola mahafiorina tahaka ny seza fiandrianan'i Jehovah ny fahamasinan'ny sabata ao amin'ny 14. Izao ihany koa ny soratan'i Jaona manao hoe izay rehetra manota no mandiha ny lalàna fa ny ota ny fandikana ny lalàna. Ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ato aminy. Izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota ary izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Azontsika atao ny manombana ny olona tahaka an'izay nataon'ilay mpianatra malala. Raha toa izy ireo milaza ho mitoetra amin'ny Kristy sy nahazo fahamasinana kanefa mandika ny lalàn'Andriamanitra. Hoy izy manao hoe anaka, aza vela isy hamitaka anareo izay nanao ny marina, eny marina tahaka azy, izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly nanota hatramin'ny voalohany. Fomba fiteny mazava no ampiasain'ny apôstôly eto noho ny fiheverany fa manan-danja ny fanaovana an'izany. Toe-tsain'ny fitiavana no nampirisihin'ny epistily nosoratan'i Jaona, saingy rehefa miresaka momba ny sokajin'olona mandika ny lalàn'Andriamanitra nefa mitonina ho tsy manam-pahotana izy dia tsy misalasala mampitandrina azy ireo ny amin'izany famotahana matahotra izany. Inoako fa azonao ny tinambara amin'ity anio ity. Olon'ny fankatoavana ny antsika ary tena ho mpanaradia marina an'i Kristy. Amen. Andriamanitra tianay tsara indrindra, misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany dia ampianara izay toetra mandrakariva ny amin'ny lalana izay efa natorinao anay ka ankamamy an'izany satria fantatra efa mitondra eo aminao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Saru vile,
miaro